Vavaky zany Andriamanitra faly misaotranao ny alehibe ny fitiavanao sy ny fikarakaranao raha mbola omenao fotoanandro hahavelomana ka omenao alarana hanambara ny teninao sy ilaza ny hatsara ny fitiavanao sy ny fitondranao dia mangataka anao zay amin'izao fotoana izao mba hanokatra ny vava ary hitarika ny eritreritra sy ny sainay ahafantatra sy hasapa zany fitiavanao lehibe zany ka azahoana mametraka ny fitiavanao ny fiainanay amin'ny fitiavanao ary hanankinana izy rehetra atao aminao rery dia mamindrafo aminay ka mamilà ny elokay anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia ho hitantsika ao amin'ny Jaona 4:9 andininy 4:30 ka hatramin'ny 5:00 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: izay rehetra omeny ray koa ahy no anatinahy, ary izay manatinahy dia tsy mba ho laviko mihitsy, fa tsy midina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay namiraka ahy. Ary izao ny sitrapony izay namiraka ahy dia tsy hamelako fisivery izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny ahazahoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary zaho hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Zany tenin'Andriamanitra zany dia manambara ny programan'Andriamanitra ny amintsika olombelona tsirairay, ary nanondrita ny lalana ahazahoan'ny olombelona efa very tsy voahozony fiainana mandrakizay, dia ny fiainana ho eo akaikin'izy iray, ary fiainana feno hasambarana sy fiadanana iainany zanany malalany zany. Ka dia mapetraka izao tenin'Andriamanitra izao magnazava tsara ny lalana tokony hombantsika rehetra ahazahoana izany fiainana izany. Ambarany fa ny fikatsan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra dia ny anatonany olona ny zanany ka hinony azy, satria amin'ny alalan'ny zany no ahazahoana fiainana mandrakizay, fa tsy midina avy tany an-danitra aho hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka ahy, dia ny sitrapon'ny ray izay naniraka an'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao mba ho fanavotana sy ho avotra ho an'izao tontolo izao. Zava-dehibe zany, satria sy ny olona intsony no hanolotra avotra ho an'ny tenany tahaka ny fanaovana sorona sy ny sisa, fa Andriamanitra mihitsy nanome ny zanany ho sorona ho an'ny olombelona rehetra, ka ny finoana sy ny fahatokiana ary ny fiankinana amin'izany zanany zany no ahazahoana fiainana mandrakizay sy fahasambarana, lalana sy tetezana hodina miverina ao amin'Andriamanitra ray ny zanany izay tonga teto amin'izao tontolo izao, ary izay rehetra miankina sy mino ary matoky azy no azo an'izany fiainana zany ary ho tafaverina ao amin'Andriamanitra ray indray. Ary dia ambarany eto hoe izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Ilazany zany fa na dia misy aza ny fahafatesana ny elanelam-potoana noho ny fahotan'ny olona sy ny faharatsian'izao tontolo izao, dia Andriamanitra mbola hanangana sy hanavotra ary hamelona izay rehetra mino ny zanany ary hanome azy fiainana mandrakizay, ka hiara hipetraka any an-danitra ho ny fiainana mandrakizay hatrany. Mahafinaritra ny olona sy mahavariana ny zavatra eto an-tany, kanefa zavatra mandalo sy mielina ihany zany, fa ao amin'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay, ary dia hanomanan'Andriamanitra toerana tsara sy mahafinaritra tahaka an'izany ny olombelona rehetra, ary Kristy no tetezana sy lalana hiverenana makao amin'Andriamanitra ray, fa tsy misy lalana hafa ahazahoana makany amin'ny fiainana mandrakizay afa-tsy ny finoanan'i Jesosy zanany irery, izay efa nanolotra ny ainy ho faty hamonjy ny mpanota. Ary zany ny tenany eto hoe izaho hanangana azy amin'ny andro farany, satria vokatry ny ota dia ho faty daholo ny olona rehetra, kanefa izay rehetra mino dia Andriamanitra no hanangana azy handova ny fiainana mandrakizay noho ny amin'ny zanany sy ao amin'ny zanany. Dia toko sy fanantenana ho antsika rehetra zany amin'izao fiainana izao, na dia sarotra sy manahirana aza ny fiainana sy zavatra hatrehiny, Andriamanitra dia mitantana sy mivimbina hatrany ny zanany mba ho tafaverina ao amin'ny
fiainana mandrakizay. Ary efa nanome an Jesosy zanany izy ho avotra hitari-dalana antsika hiverina amin'izany fiainana tsara izany indray. Sy isika no mitady lalana ahatongavana makany, fa Andriamanitra no naniraka ny zanany nitady antsika teto ambonin'ny tany mba hino azy ka azahoantsika matoky azy, ary izy ihany no lalany tokana hiverenana makany amin'ny ray ka andovantsika ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny ray sy ny zanaka ary ny olombavonjy rehetra. Dia manome toky antsika izy fa zay rehetra mino an'izany zanany zany dia efa avotra raha teo zany amin'ny sy mety sy ny ota rehetra natao, satria maty hamonjy antsika Kristy ary nandatsaka ny rany ho avotra noho ny fahotantsika izy. Ka dia toky lehibe ho antsika zany ary fanantenana lehibe ho antsika fa misy lalana misokatra indray hiverenana ao amin'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainana mandrakizay noho ny amin'ny zanany sy zay nataony zanany. Ka dia ansoina sy tarihina isika mba hino sy hatoky ary handray zany lalana zany, fa iny ny lalany tokana ahazahoana miverina ao amin'Andriamanitra ray, fa tsy misy lalana hafa ahazahoana miverina ao amin'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainana mandrakizay afa-tsy ny Kristy zay lalany tokana nysoritan'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra, satria izy no efa maty nisolo ny fahotan'ny olombelona rehetra mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Ko dia asaina zany sika rehetra mba hino an Jesosy Kristy Tompo ary taomina mba hatoky sy hankina aminy, fa ao amin'i Jesosy irery no misy ny fiainana sy azahoana fiainana ary azahoana antoka ny famonjena dia ny fiainana mandrakizay zany. Amen.